Be dia be ny fanambarana izay tena nanaitry ny maro tao anatin'ny tambanjotra, indrindra ny mikasika an'ity andriambavilanitra izay olo-mangan'ny firenena ity, ary ny hafa ankoatran'izany ihany koa dia tena anisan'ny nalaza mafy tato amin'ny tambanjotra antserasera. Ho zarentsika izany zavadrehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy, fa mialohan'izany aloha dia abonné foana ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny manisy j'aime ny vidéo, indrindra mametraka ny commentaire ihany koa, ary toy izao ny fanaovana azy mialohan'ny zavatra etra ndao ary. Tsy hanalava resaka akory isika fa avy hatrany tonga dia izy ary tonga dia hizara ny zavatra izay tokony ho fantatra isika rehetra. Ity vaovao ity moa dia anisan'ny tena vaovao tokony ho fantatra ny tsirairay, 5.70 tapitrisa ka hatramin'ny 7.30 tapitrisa taona isan-taona ny fako mivarina mankany amin'ny ranomasina maneran-tany, ka ny 8 tapitrisa taona isan-taona ny antsika eto Madagasikara. Mila madio lalandava nefa ilay ranomasina satria io no aina ho antsika rehetra sy hampisy ilay toekarena manga maharitra. Nohon' izany dia entanina foana isika rehetra vahoaka malagasy, indrindra isika monina eto Madagasikara, mba tsy hanarinary fahatany ny fako eny an-dalana, fa io fako io dia anisan'ny mandoto ny ranomasina ary mandoto ny tontolo izay iainantsika. Nohon' izany dia mazotoa madio isika rehetra fa ny fahadiovana dia anisan'ny ilaina amin'ny fiainana ary ilaina amin'ny fahasalamana ihany koa. Zay moa ny mikasika ny resam-pako, ndeha isika hiresaka ny vaovao hafa indray. Ity vaovao ity moa dia any a Toliara, anisan'ny nanampy ny commune Ambonivohitra Toliara amin'ny fandokana ny trottoir ao an-tampon-tanàna hiatrehana ny fetim-pirenena 20 jona ho avy izao ireo mpianatra avy any amin'ny université-ny Antananarivo. Ireo mpianatra ireo moa dia formation professionnelle en travail social et de développement, koa dia manao fitsidihana any an-toerana amin'ny sika miteny izao. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa izany zavatra resantsika izany, koa dia mahafinaritra moa ny zavatra toy izany. Ny manaraka izay ampahafantarina isika rehetra ihany koa moa ity vaovao mikasika Valala ity. Ny mikasika an'izay Valala izay dia mihoatra ny 7.3 hektara ny voly ravan'ny Valala any amin'ny faritra avaratry ny nosy sy ny faritra andrefana ary atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara, nanomboka ny 4 aprila ka hatramin'ny 3 May lasa teo, raha ny tatitra ny avy eo anivon'ny ivotoerana famongorana ny Valala eto a Madagasikara. Tsara moa ny mahafantatra an'izay, koa izany indrindra no antony ampahafantarana izany ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Mety io angamba no nahatonga any andriambavilanitra mirasoa namoaka ny hira mikasika hoe Valala aminay ihany, satria anisan'ny tena manahirana tokoa io resa-balala io ary anisan'ny tena manimba voly. Nefa ny voly dia anisan'ny zavatra izay antehiran'ny malagasy, satria isika malagasy dia be dia be ny tantsaha. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha isika hiverina kely indray any amin'ny renivohitra faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Nitarena ny vahoaka any Antsohihy satria Antsohihy nilaza fa hoe 4 taona no nazahoana ny fahaleovantena, nefa mbola gejeny délestage zahay hoy ireo vahoaka izay monina any amin'ny renivohitra Sofia, tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Herinandro vitsy sisa dia migadina ny fa 14 taona nazahoana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, rehefa nozanan'ny Frantsay sy niagitra jalymafy antaonany maro isika hoy izy ireo. Rehefa voalaza moa izay dia nametra-panontaniana izy ireo hoe tokony ho faly ve sa hitomany zahay amin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao, hoy fanontaniana izay napetraka izy ireo, satria fihariana potika sy mikatso noho ny délestage lavareny. Tsy jiro ihany no tapaka fa hatramin'ny rano ary samy mampanahirana avokoa eto an-tanàna ny faktira anefa mihalafo hatrany, hoy fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo. Eo izany fiakaran'ny faktira izany, ny tena mafy indrindra dia ny vidim-piainana manao ny ataony, sahirana fa tsy hita izay hitarenana, hoy ireo vahoaka izay mimenomenona sady nilanja sora-baventy. Nohon' izany dia naneho ny alahelony ny vahoaka ary nanaitra ny tompon'andraikitra mba hitondra vahaolana maharitra. Namakivaky tanàna ny diabe izay nofaranana tany amin'ny Brand Jirama tany Antsohihy, ary hitantsika amin'ny reto sary reto izany hetsika nataon'ny vahoaka izany. Ny zavatra izay tena mahagaga nefa dia tena mijalijiro sy rano ny olona any amin'ny faritany
fa tsy mba mitovy ny any Antananarivo satria ny any Antananarivo dia tsy dia misy an'izany délestage zany, na misy zany délestage zany fa mbola tsy ampahafiry ny délestage izay misy any amin'ny faritany, fa izay moa ny zava-misy koa dia mitady ny vahaolana ny vahoaka amin'isika miteny izao. Zaiko ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy andeha isika hiresaka mikasika any Andriambavilanitra izay tompon'ny fahamarinana, indrindra ilay olo-manga ny firenena tsy iza moa izany fa Rakotondrazafy. Nafanafana ny fanaohan-kevitra izay nataony ndeha hijerevantsika kely ny teny izay navokany ny androany izao isika miteny izao dia namoaka fanambarana moa ny tenany ary toy izao ny fanambarana izay nataony olo-mangantsika. Namaly ireo tsikera izay nataon'ny mpanohitra izy ary nanontany tena ihany koa ny mikasika any mpanohitra, toy izao moa ny fanontanian-tena izay nataony ilay olo-mangantsika eto Madagasikara. Ny mpanohitra ve izany dia tsy mahay afatsy desinformation hoy izy hatrany, tena mihaiky mihitsy ilay famadihan-dresaka sy fanelezana atsangatsy manorana ito amin'ny tambazotra ity mihitsy ny tenako izy fa soa ihany fa ry zareo samy zareo ao ihany no mifampino ny lainga izay voiziny izy reo hoy fanambarana izay nataony ilay olo-mangantsika. Ity ny zavatra nitranga teo ampivoahana ny HCC teo fa ry zareo anefa mahita fa vaky nandositra hony ny tena fanorakorahan'olona hoy izy hatrany. Raha tsy hivina ihany koa moa dia nisy video izay niparitaka tao anatin'ny Facebook fa tena niorakoraka be ny olona raha vantany vao nahita ilay olo-manga nivoaka. Ary anisany nohamarihiny ihany koa ny hoe izay no tsy iadivana amin'olona mpandainga satria tadiavy nihidina amin'ny vony ianao, soa ihany fa ny fitsarana dia tsy fanaovana resaka mirefarefa amin'ny tany tahaka ny fanaovan'izy ireo eto amin'ny FBIT hoy hatrany ny fanambarana izay nataony Lalatina. Izany hoe dia tsy midina amin'ny niveau izy ary izay ihany koa ny mahakamo miresaka amin'ireo mpanohitra fa mirefarefa be ny ady hevitra izy ireo fa ny fitsarana dia tsy manao ny ady hevitra mirefarefa toy ny ady hevitra n'ireo mpanohitra. Izany moa ny hafatra izay navoaka ny olo-mangantsika tsy iza moa izany fa ilay Lalatina Rakotondrazafy. Tsara ho amarina ihany koa fa nisy ny audience publique ny androany ary anisany nolazaina ihany koa izany zavatra izany. Ny zavatra nisongadina androany nandritra ny audience publique dia tsy mitovy mihitsy ny lentany resaka tao hoy Lalatina. Manahirana moa satria ilay raharaha eo anatrehan'ny fitsarana avo na hoe haute cour hoy izy kanefa dia resaka mirefarefa ary tsy misy fototra araka ny lalàna mihitsy ny nentiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny anay dia resaka lalàna sy jurisprudence, ny any ankilany anefa dia resaka Lalatina manam-pahefana. Tsy mitovy araka zany ny hevitra hoy izy hatrany raha nandeho ny hevitra ny androany. Ho faramparanatsika moa ny resaka mikasika ilay olo-mangantsika ary ny fintininy izay rehetra nolazainy ho izy nanao hoe fehiny dia vita iny, mino aho fa manam-pahendrena ny fitsarana ka ho afaka handinika tsara taoriany iny audience publique iny izay tena zava-dehibe tokoa ho anay. Fa izao manko tsisy afaka hilaza intsony hoe tsy manaja ny safidim-bahoaka hony izahay ary tsy mahay resy ihany koa. Maro raha te moa ny olona milaza fa ity olo-manga ity dia tsy mahay resy satria haika ny tombona tsara ary azo notohanana araka ny lalàna daholo ny fiampanganana ataonay tamin'ny olona izay efa mpamerikeloka amin'ny resaka halabato hoy fanambarana izay nataony ilay olo-manga. Iny moa dia tsy voavaly mihitsy hoe efa hatramin'ny fifidianana be ny tanàna tany Faratsiho tamin'ny 2024 izy no tratra tamin'io dia mbola namerina ihany tamin'ity hoy hatrany ny fanambarana izay nataony. Izany moa ny fanambarana izay nataony koa dia ampahafantarina isika rehetra anjarantsika ny mitsakotsako izay resaka izay fa izahay moa dia mizara ny vaovao ary mizara ny zava-misy mba ho fantatrareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Apetraka antsika moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana iram-po eran-tsaina ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana ihany foana ianareo ny mbola hanaraka ny video izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka metrabeloma izahay ody aho sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoy tsao tsao veloma tompoko.